Falimanantra ny araba tokolaso tovavy amin'izao aliny alady faharoapolo ny volana janoary izao tonga eto amin'ny fandarana mahendray ianao amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ho matevina ny fandarantsika amin'ity androany ity satria mazava ho azy resaka mikasika ny fiadiana tombon-daka ny Afrika isika amin'ny taranja baolina kitra izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly akoatra ny vaovao moa mazava ho azy ihany koa dia isy ny lalao ny rahantsika amin'ny Orange Madagascar izay miara-miasa amintsika moa amin'izao mandritra ity kanina Orange 3-20 sy 2 ity azatonona fa dia misy ny lalao iarahantsika amin'izany mpiara-miasa izany afaka miditra amin'ny antso taraby ianao any faraparan'ity fandarana ity 5 isan'andro isaky ny fandarana mahery zany no omen'ny Orange Madagascar loka mbola resantsika bebe kokoa ny mikasika izay rehefa avy eo fa eo ihany koa anefa ny mikasika ny fanolorana ny loka ho an'ireo nandresy tamin'ilay lalao mahery Ballon d'Or zany izay notanterantsika tamin'ny herin'ny androany ny atsapaka ary androany zany iarahana amin'ny namana Mamrazafy etsy amin'ny ilany etsy ny fanolorana ny loka ho an'ireo izay nivoaka nandresy voatsapaka atao anatin'izay fifaninanana izay fa amin'ity anomboantsika ny fandarana aloha dia ny baolina lavalava ary fifanana fiadiana ny amboaran'ny filoha vita tamin'ity androany ity ny lalao ampaefadalana fantatra izany ireo ekipa efatra izay hiatrika ny lalao manasadalana. Samy tafita amin'ny dingany manasadalana amin'ny fiadinany amboaran'ny filoha avokoa ny ekipan'ny Tamanosibe, TFM Ankasy, ny 3FB ary ny US Ankady fotsy rehefa nivoaka ho mpandresina nandritra ny dingany ampahafifadalana natao ho tetsy amin'ny kianjan'ny Mankiandrotapenaka tamin'ity farany herinandro ity. Teo amin'ny fionana nataony andro ny asabotsy aloha dia nazava ny fandresen'ny ekipan'ny Tamanosibe ny ekipan'ny Kosfa tamin'isa 12 Noena 20. Tamin'ny alalan'ny drop nataony himika tamin'ny segondra farany lalao no nivoan'ny ekipan'ny TFM Ankasy na ho mpandresina alohan'ny ekipan'ny FTM Manjakaray kosa indray. Drop izay natonga nisa teny amin'ny Solaitra be ho 3-20 no 20. Mbola nitoy ny andro ny alady ity dingany ampaefadalana ity ka nimbatany ekipan'ny 3FB fandresena tamin'ny 27 nanoloana ny ekipan'ny Savonnerie Tropicale teo amin'ny lalao voalohany. Nameno efatra nisan'ireo ekipa hiatrika ny dingany manasadalana ny 17 janoary avy izao kosa ny ekipan'ny US Ankady fotsy rehefa nanidika ny ekipan'ny US Cheminot tamin'ny 12 no 13. Ny ekipan'ny Besetroka miakanjo fotsy amin'ny sary anefa no nitarika tamin'ny 19 ny alohan'ny fialan-tsasatra. Nampiseho ny fahaizany miara-mivondrona nefa ny maitso kely teo amin'ny fidirana faharoa ka nisongona nisa izay azony Cheminot. Fantatra taorian'ny fahavitan'ny ampaefadalana ary fa dia ifandona eo manasadalana ny ekipan'ny TAM sy ny TFMA miampy ny fiona ny 3FB sy ny US Ankady fotsy.
ny aloha ireo lalao roa natao ho ny andro ny alady ireo ho dia notanterahana teny Andohatam-penaka ihany koa ny famaranana ny fiadinana ny tompon-daka nasionaly ho an'ny sokajy junior. Tamin'izany indrindra no ho nahavotsitra ny ekipa n'Analamanga izay nosoloan'ny FTM Manjakaray teny ho tompon-daka rehefa nanamonjana ny ekipa n'Atsinana tamin'isa 20-20. Raha ny vaovao farany teny alahady 10 febroary zao no anaovana ny famaranana kosa indray amin'ny fifananana fiadina ny amboaran'ny filoha.